La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vaovao. Nisy ny fifanaova sy ny mpiara-miasa miisa roa nitetika asa tanamasoandro androany nandritra ny famaranana ny fikoanan-doha nasionaly momba ny tanan-dehibe nampiavaka ity andiany fahatelo ity ny fandraisan'ny fikoanan-doha amin'ny fanatanterahana ny vina IEM sy ny politika ankapobeny ny fanjakana namafisy ny minisitry ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy fa tsy maintsy ho vita araka ny nambarany filohan'ny repoblika ireo fananganana foto-drafitr'asa samihafa isan'izany ny tanamasoandro. Nizotra araka ny tokony ho izy amin'izao fotoan'izao ny fanatanterahana nitetika asa tanamasoandro androany niona tamin'ireo tompon'andraikitry nitetika asa ireo tompo-tany izay resy lahatra fa hivarotra ny tanin'izy ireo amin'ny fanjakana. Nanomboka omaly ny famolavolana ny laza-adina amin'ny deuxième session ny baccalauréat 2024 milamina ny famolavolana izany raha ny fanazavana azo tamin'ny tompon'andraikitra eo anivy ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa miankina amin'izay raha ny fanazavana ny mampahanan-danja ny diplôma. Ho fanampian'ireo ray aman-dreny amin'izao fidinan'ny mpianatra izao dia misy ny hetsika izay tanterahany ho vehivavy malagasy miara-miainga amin'ny famarotana ireo fitaovam-pianarana amin'ny sarany mirary ka nisitraka izany ny mponina teto amin'ny komina Ambohimanambola androany. Ary fanany vaovao iraisan'ny pirenena ny safidy ny hanohitra ny fandaminana eo anivy ny kangresy ny avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika amerikanina tsy handray anjara amin'ny fanajajiana ataon'ireo demokraty ny amin'ny raharaha ukrainiana mahasarimotra ny filoha Donald Trump izy ireo. Ny andindin'izay ary arahinao afaka fotoana fohy. Klasy tokovavy miarabantsika rehetra indray tonga soeto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alin'izao ary manasa anao araka izany hatramin'ny farany. Antsika isantarana fampahalalam-baovao nisy ny fifanaovantsony mpiara-miasa roa ho an'ny tetika asa tanamasoandro androany nandritry ny famaranana ny fikoanan-doha nasionaly momba ny tanan-dehibe. Nampiavaka ity andiany fahatelo ity ny fifandraisan'ny fikoanan-doha amin'ny fanatanterahana ny vina IEM sy ny politika ankapobeny fanjakana. Namafisy ny ministry ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy fa tsy maintsy ho vita araka ny nambaran'ny filohan'ny repoblika ireo fananganana foto-drafitr'asa samihafa isan'izany ny tanamasoandro aravetrany ary ny fanadihadiana. Fifanaovantsony mpiara-miasa roa momba ny tetika asa tanamasoandro nototosa androany tamin'ny alalan'ny fikoanan-doha nasionaly momba ny tanan-dehibe nototosaina tao anatin'ny roa andro teto amin'ny villageoire Andotapenaka. Niarahan'ireo mpiara-miominantoka toy ny ouvrage travaux industriels sy ny orinasa Edifice Cameroun izay orinasa manana traikefa amin'ny fananganana tao-trano sy fiadidinan'ny repoblika izao fifanaovantsony mpiara-miasa izao. Comment on va faire? Merci. Comment on va faire? Merci. Voilà. Okay. Etsakilany namoaka fanambarany ombonana na feikevitra ireo ben'ny tanàna nandritra ny famaranana ity Forum National Urbain ity. Dia manamafy amin'ny alalan'izao fanambarana ombonana izao ny fahavononanay sy ny fanomezanay ny teninay mba voalohany andray ho zava-dehibe ireo asa natao nandritra ny fikoanan-doha amin'ny fampiarana ny PNDU sy ny politika mpanjakana ary programa hafa rehetra mifandraika amin'ny fampandrosoana ny tanan-dehibe amin'ny alalan'ny fifantohana manokana amin'ny fanatsarana ny fitantanana tanan-dehibe amin'ny alalan'ny fikarohana sy fampiarana fitaovana sy fomba fiasa vaovao sy moderna famokarana antotanisa mari-pototra fanatsarana ny tolo-drara ho an'ny vahoaka fanatsarana ny fahaiza-manao ny vondrom-bahoaka party sy sinjaram-pahefana fandalinana ny fangararana
sy fanajana demokrasia eny fotony. Fanamasipisa ny fandrindrana iraisan-tsehatra ary ny fiara-miasa amin'ireo ministera amin'ny fanatanterahana ny tetikasa an-tanan-dehibe. Nanamafy ihany koa ireo mpandray anjara fa maro ireo mpiara-miombonantoka efa vonona manoloana ny fanatanterahana ny tetikasa sapapandrosoana eto Madagasikara. Mifanaraka tanteraka amin'ny viana IOM sy ny politika mpanjakana ankabeny ity andiany fahatelo ity. Tsy hijanona amin'ny fikonan-doha ankilany itoy ny asa tanterahin'ny tompon'andraikitra sy ny mpiara-miombonantoka rehetra. Hatramin'izay dia samy manao izay fandaminana asa tiany atao ireo mpamatsy volantsika satria tsy nisy fahavonona tatỳ amintsika ny anova sy ny nanena ny ampiseho amin'izy ireo fa itsika ny tompon'ny asa fampandrosoana anotanindrazantsika ary manana vina mazavitsika amin'ny fanatanterahana an'izany tetikasa zany. Izay no lazaina mba hifampizarana amintsika ny hoe androany nandritra izay 3 andro zay mila fanaisana andraikitra hatrany fotony ary indrindra amintsika tsirairay avy malagasy no fana mampanova ny firenena ary zany dia tsy tanteraka raha tsy anatin'ny fanajana rafitra mandrina ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Fitsinjaram-pahefana midika fandraisana andraikitra fa fitsinjaram-pahefana ihany koa midika finiavana hitondra hevi-baovao fitondra vina vaovao anatin'ny fiarahamonina mampitovy ny hevitra maro lafy mba ahafahana manana fomba fijery iombonana amin'ny fampandrosoana na dia misy fahasamby hafanana amin'ny fomba fijery amin'ny ataoko hoe lafin'ny politika zavatra mazava ho azy zany. Tsara ny vokatra tao anatin'izay 3 andro izay. Ny mpisehatra rehetra tao ny ankamaroany azo lazaina fa resy lahatra ny amin'ny hoe itoeran'ny tanan-dehibe zany amin'ny fampandrosoana ny firenena satria izay misy le lohahevitra hoe ny tanan-dehibe fanotra eo amin'ny fampandrosoana aingana sy moderna ny Madagasikara. Dikan'izany zany tena azo ianterana tanteraka mihitsy ny fampandrosoana Madagasikara raha toka voatatana araka ny tokony izy ny tanan-dehibe. Ahatsarana izany tanjona zany dia anisan'ny zava-dehibe ny hoe nametrahana hafatra ho an'ny rehetra ny amin'ny hoe efa tonga ny fotoana hanovana ny fomba fijery. Nofaranana tamin'ny fomba ofisialy androany araka izany ity fikonan-doha nasionaly momba ny tanan-dehibe andiany fahatelo ity. Eo amin'izay lafiny izay hatrany vonona ny anoana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa sapampanjakana ireo mpamatsy vola vahiny araka ny vohitra androany nandritra ny fionana an-databatra boribory ny raha ny teo anivon'ny ministerany fanajariana ny tany toeram-ponenana ny asa vaventy sy ireo mpamatsy vola rehetra ny fanadihadiana. Nizotra ny maraina teo nandritra ny andro fahatelo ny fikonan-doha nasionaly momba ny tanan-dehibe teto amin'ny village voara ny dinika ny databatra boribory ny arahana tamin'ny ministry ny fanajariana ny tany toeram-ponenana ary ny asa vaventy ireo mpamatsy vola ary ireo mpisehatra samihafa. Nanamafy ny fahavononana ny anoana trano any Madagasikara amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa sapapandrosoana maro ireo mpiara-miombonantoka eto an-toerana sy avy any ivelany nandritra izay. Nafinaritra androany ny fandraisan'ny mpiara-miombonantoka rehetrarehetra satria tsapan'izy ireo zany fa manana vina mazava ny fitondram-panjakana ary manana vina lavitra ahafahana mampiroborobo ny tanan-dehibe ary sampany voanisan'izay politika pirenena izay mipetraka ary ireo tetikasa izay manomboka ary hanomboka ato ato ireo dia efa tafiditra ao anatin'izay vina izay sy politika pirenena izay daholo ka izay no nafaly an'ireo mpiara-miombonantoka rehetra ary nampiseho amin'ny fahavonona izy ireo ny mbola mpitombo ny fandraisana anjara sy ny famatsim-bolany amin'ny fampiroboroboana ny tanan-dehibe eto Madagasikara. Noentina nanehoana azy ireo ny politika pirenena momba ny fampandrosoana ny tanan-dehibe izay nolaniny gouvernemanta ny volana septambra teo ihany koa ity fionana androany ity ary nijerena ny fomba fiasa sy fampafantarana ny laharam-pahamehany fitondram-panjakana. Efa manomboka araka izany ny ady hevitra rehetra amin'ny fanatanterahana ny tetikasa. Teboka maro no arana amin'ny fangatahana tany. Sampandraraha isan'ny misahana izany DGSF na ny foibe pitantanana misahana ny sampandraraha ny fananantany. Ity farany izay nandray anjara tamin'ny andiany fahatelo ny fikonan-doha nasionaly momba ny tanan-dehibe. Fanadihadiana entiny Joseline Rasoana Antenaina.
Teboka maro no sahan'ny sampandrarahan'ny fananantany na ny DGSF. Anatin'izay ny fiantohana ny fanoratana ny tany, fitantanana, fikajiana ny tany vita titira, ny fitantanana ny tamim-panjakana azo amidy sy tsy azo amidy, mitantana ny tany nilaozan'ny tompony heverina ho tsy manatompo, misahana ny fahazoana tany ilain'ny fanjakana anaovana fotodrafitrasa ho an'ny vahoaka sy ny maro hafa. Zava-dehibe amin'ny fampanarahan-dalàna ny taratasin'ny tany manerana ny nosy, isorohana ny ady tany ity sampandraraha ity. DETT zany dia miresaka ny resaka fandrefesa-tany rehetrarehetra. Ny DETT zany no ambaratonga ambony indrindra izay miahy ny service régional topographique sy ny circonscription topographique. Ny direction d'appui à la gestion foncière décentralisée dia miresaka ny momba ny resaka certification foncière, ny momba ny karatany. Zany hoe be mpitantanana momba ny tany tsoroka, ny fitantanana ifotony, ny fananantany. Manao tany tsoroka ara-teknika, ny BIF, ny birao ifotony, ny fananantany rehetrarehetra izay misy any amin'ny commune. Dia ny DDPF, direction de domaine. Raha kakaratany zany ny olona anankiray dia mandeha izy ao amin'ny BIF. Dia ao amin'ny BIF ao moa zany misy an'le hoe agent de guichet foncier. Dia tonga izy miaraka amin'ny fangatany sy ny mombamomba azy. Dia raha mangataka izy tsy tonga dia niteraizina ny fangatany, fa le agent de guichet foncier aloha mijery an'le PLOF. Le PLOF moa zany plan local d'occupation foncière. Ny commune anankiray zany rehefa alohany hanokatra ny BIF io, dia plan local d'occupation foncière io tsy maintsy misy satria ao amin'ny PLOF io zany no ahitana ny satatany rehetrarehetra ao amin'ilay commune. Hatramin'ny 10 hektara ny tany azo angatahana raha toa ka tsy vita titira, tsy vita kadasitra, fa misy fanajariana na fanamentisamolalin'ny tany araka ny fanazavana. Dingana maro kosa no arahana amin'ny fahazoana karatany. Resaka fananantany dia zavatra sarobidy be amintsika malagasy. Raha izay faharoa manaraka an'izay ny resaka fananantany. Raha sanatrika miteraka olana dia miafara amina resaka adi-pianakaviana. Eny fa hatrany amin'ny nivon'ny fitsarana raha matetika ny resaka tonga eny anivon'ny fitsarana dia resaka avy amina resaka adi-tany. Ka ny tanjona anay zany dia n'izay le hoe hanalefaka hampiemitra, hanakisaka n'izay resaka adi-tany zay satria tsy mampandroso ny firenena ny adi-tany satria isika malagasy i Madagasikara tany-drazantsika zany dia azafady amin'le teny vahiny hoe terre à vocation pastorale, natao ho an'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny valopolo ny poniny eto amintsika ka izay zavatra zay ratsy be raha toa ka misy resaka adi-tany. Dia anisan'izay no mahatonga an'ilay hoe boki-tany, titre foncier na kadastra. Raha misoratra aminao zany ireo zavatra ireo dia tonga dia efa manana fandriampahalemana ny sainao sy ny fonao hoe io fa tsika ilay tany. Dia ankoatran'izay amin'izay eny anivon'ny commune le BIF izay miteraka an'ilay karatany dia iny ilay hoe sécurisation foncière. Ny tadzazany amin'iny fotoana iny mahazo an'le karatany dia mba tsy sahirana intsony. Nandray anjara tamin'ny alalan'ny trano heva nandritry ny fikaonan-doha nasionaly momba ny tanan-dehibe ny avy eo anivon'ny DGSF na ny direction générale de service foncier. Hetsika maro raha tsy ahivina no totosain'izy ireo entina ampivoarana ny sehatra ny fananantany eto Madagasikara, isan'izany ny fanaovana titra VAOB. Izay ny amin'iny fa mizotra araiky ny tokony ho izy amin'izao fotoana izao ny fanatanterahana ny tetikasa Tanamasoandro. Androany niona tamin'ireo tompona andraikitry ny tetikasa ireo tompony tany izay resy lahatra hivarotra amin'ny fanjakana tan'izy ireo. Onona saina. Mandroso ny tetikasa Tanamasoandro. Taorian'ny fidinana ifotony teny amin'ireo commune voakasika ity tetikasan'ny filoham-pirenena ity izay notariany Tale Général'ny APIPA sy ireo teknisianina. Maro amin'ireo tompon-tany no resy lahatra fa hitondra fampandrosoana ary hamaly tokoa ny filan'ny tanan-dehibe ny fanaovana tanàna vaovao. Fa ihany koa manana antoka izy ireo fa onerana araka ny tokony ho izy ny trano, ny tany ary ny tanimbolon'izy ireo. Noho ireo antony ireo, vonona ny hivarotra ny tanin'izy ireo amin'ny fanjakana malagasy ireto tompon-tany ireto. Androany, nisy ny fiaonana sy ny dinidinika ambany tafitrano ny fanaovan'izy ireo tamin'ny tompona andraikitra ny tetikasa Tanamasoandro. Fotoana ihany koa na ahafahana nametraka fanontaniana hanesorana ireo aya maro samihafa
sy nahafantarana ireo antanatohatra arahana amin'ny fivarotana ny tany. Raha manana tany ambolena ohatra dia misy dimy izay na inona ny ao anatin'io ohatra dia inona no atao manao ve zay procuration mba ahafahana mivarotra aminareo sa izay no milahatra fa tsy maintsy tonga aty aminareo izay rehetrarehetra vao mety anaiky ianareo sa ahoana? Les protestations dia valable tsara mihitsy. Misy zany misy hoe arrangement amiable anankiray dia misy l'expropriation. Dia za zao tokony tanimbary maromaro zany eo amin'ny lafiny aty dia hoe izy tombontsoa bebe kokoa amin'ilay ohatran'ny amiable sa misy hoe expropriation. Nareo zany tsy manomboka an'ilay projet io nareo raha tsy vita daholo ny taratasy sy ny paiement le olona. Zay misy ilay teneniny teo satria misy problema zany misy fotoana teny brocage teny. Taorian'ireo fanontaniana niroso tamin'ny fanazavana ireo tompon'andraikitra avy amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy, ny avy amin'ny APIPA, ny avy amin'ny ministeran'ny fambolena ary ireo teknisiana sy ny tompon'andraikitra nitetika asa Tanamasoandro. Tanina io dia mamokatra vary ohatr'izao ampena heritaona sy tapany mihitsy mivokatra eo tsy andray an'io tsony zay tafiditra ao anatin'le critère d'évaluation be zay. Tafiditra zay ary zareo représentant ministère maromaro izy nao. Misy ao amin'ny fambolena, misy ao amin'ny enregistrement, misy any amin'ny hetra, misy ao amin'ny domaine moa président le izy. Dia ohatra hoe ny amin'ny fambolena indray dia misy avao amin'ny fambolena dia hoe misy ampondro naniry teto eo amin'ny fambolena manao hoe zao vidin'ny ampondro. Dia ilay saka vary asiko kely tsy vasaka anao aiza mamboly tsony le olona fa dia zavatra nataonay dia amboleo aloha na ao anatin'le projet fa rehefa be vidina varinao vary vokatra vidinay le ketsy raha ketsa maintsy aronao dia vidinay le izy vidinay vary vokatra. Isan'ny fanontaniana ny verimberina teto ny hoe izahay mamboly ary io no fivelomanay ary ainay io, aiza izahay no amboly rehefa amidinay ny taninay. Io dia efa nanomana toerana amin'ny fanjakana tambary 200 hectares eo amin'ny faritra vita tafika ao hoe raha ohatra ka hoe tambary any dia davy le tompo tambary dia fanaraka amin'ny fanjakana hoe raha manana 5000 mètres carrés izy dia atovy taniny anay sa tambary any tonga dia azo volena dia mena 5000 mètres carrés izy ary amin'ny 200 hectares vita tafika fanarahany zay zavatra. Isan'ireo tompon-tany efa resy lahatra ary varotra ny tany zareo amin'ny fanjakana ireto tonga teto amin'ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy teto Anosy ireto androany. Mandroso araka izany ny tetikasa ary hiditra amin'ny fanaovana tombana amin'ny vidy tany sy ny trano ary ny tanimboly amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny APIPA. Mifanindran-darana amin'izay ihany koa ny fidirana ifotony anampiana ireo tompon-tany amin'ny fanonerana atao sy ny fanokafana ny guichet unique amin'ny fikarakarana ireo antota taratasy tany. Izay ny amin'iny fa miatrika ny fivoriana iraisam-pirenena fahaenina momba ny fitadiavana famatsim-bola ny ady atao amin'ny VIH/SIDA, ny tuberculose ary ny tazo any Lyon any France, ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Fivoriana izay nanomboka androany ary farana Rampitso. Fanazavana. Tontosaina any Lyon France ny fivoriana fitadiavana famatsim-bola ny ady atao amin'ny VIH/SIDA, ny tuberculose ary ny tazo andiany fahaenina. Nahazo fanasana manokana ny filoham-pirenena malagasy Rajoelina Andry sy ny délégation miaraka aminy. Ity fivoriana ity dia natao hitadiavana famatsim-bola ho an'ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024. Nanomboka ny taona 2024 namorona ny G7 ity fivoriana ity dia efa nahatratra 17 tapitrisa ireo olona maneran-tany no voavonjy. Ny taona 2024 no nanomboka ny sitraka ny famatsim-bola i Madagasikara ary nahatratra hatrany amin'ny 700 tapitrisa dolary izany hatramin'ity taona 2024 ity. Izany no mahatonga ny fitsabonan'ny VIH/SIDA, ny tuberculose ary ny tazo moka ho maimam-poana eto amintsika. Tanjona amin'ity fivoriana fahaenina tao an'ny Lyon France ity, ny anangonana vola hatramin'ny 440 miliara dolary ho an'ny taona 2024, 2024 ary ny taona 2024. Amin'ny mahafirenena misitraka ny famatsim-bola no antony nanasana manokana ny filoham-pirenena malagasy amin'ity andiany fahaenina ity, toa ny filoha camerounais Paul Biya, ny filohan'ny Centrafrique Faustin Archange Touadéra ary ny filoha Burkinabé Roch Marc Christian Kabore. Ifarana Rampitso ity fivoriana any Lyon France ity ary ho tanterina aminao eto amin'ny fampalalana vaovao ny Kolo TV ny antsipirin'izany araka ny fahatongavan'ny vaovao avy any Lyon France.
Ny vondrony orinasa malagasy indray no niona tamin'ny vondrony mpandrara sy mpampiasa frantsay na MEDEF taorian'ny fandraisan'ny filohan'ny repoblika azy ireo ny alatsinainy lasa teo. Nanamafy ny fahavonona ny aray asa amin'ny mpandrara malagasy ao anatin'ny fanajana ny alalàna sy ny soatoavina malagasy ny MEDEF androany. Fanadidina entiny Ivry Charatrany. Mitoetra ny fitsidihana ataon'ny vondrony mpandrara sy mpampiasa frantsay na ny MEDEF taorian'ny fionany tamin'ny filohan'ny repoblika ny alatsinainy fa 7 Octobre lasa teo. Ny fivondrona ny orinasa malagasy na nizay mindray androany no niona tamin'ireo délégationna manodidina ny 30 avy any la Frantsa. Namafisy ny solotena amin'ny MEDEF tamin'izany fa azo antoka ny sehatry ny fandraharana sy ny fampiasam-bola eto Madagasikara amin'izao fotoana no niezaka ataon'ny fitondram-panjakana, indrindra manodidina ny ady amin'ny kolokolo sy ny lalàna iarovana ny mpampiasa vola vahiny. Nanamafy ny fahavonona ny aray asa amin'ny Madagasikara hatrany arak'izany ny MEDEF ka tetika asa maro no atao anatin'ny fanajana ny lalàna mifeny fandraharana eto Madagasikara. Fifanarahan'ny-piaramiasa maharitra ao anatin'ny fanajana ny mpiara-miombona antoka aminay, manaja ny tontolo iainana sy ny fomba amampanao ny firenena iray. Io no ezahana hapetraka afa tsy fifanarahana anapotehana firenena. Izany hoe te hipetraka ho fitaratra la Frantsa eo amin'ity sehatra ity. Hitanay fa maro ny tetikasa efa mirindra azo ifanohanana toy ny sehatry ny nomerika izay nampandroso firenena maro. Io ihany koa ny mahakasika ny fotodrafitrasa sy ny angovo izay ahitana tetikasa goavana. Izany manosika ny MEDEF, indrindra la Frantsa, anamafy ny fiarah-miasan'ny fahitana fa miroso ny fitadiavana ny fomba rehetra, anafainganana ny fampandrosoana ny Madagasikara, izay fanombohana tsara ho an'ny vahoaka malagasy. C'est bien pour commencer pour la population malgache. Raha mbola orinasa madinika sy salantsala ny 20 isanjato eto Madagasikara, fotoana nitondrany ny fivondronan'ny mpandrara malagasy ny etaetany, ampivelarana ny sehatra ny fandrarana ihany koa ny fionany tamin'ny vondrony mpandrara sy mpampiasa frantsay androany. Nisongadana manokana ny lafo ny fanohanana raha bola ny orinasa madinika sy salantsalany. Tenitsika 4 millions de dollars, 5 millions de dollars, 10 millions de dollars. Fa zadino orinasa malagasy ny 20 isanjato salantsala daholo kely, PME daholo. Tsy sakany gaz zany 5 millions de dollars. Ny olona tsy hanome 5 millions de dollars aminao tsy manana antoka, tsy manana garantie. Dia izay oza hoe sao dia batoky jerevantsika koa satria MEDEF association matanjaka be any andafa. Inona zany ny vahaolana ho amin'ny orinasa malagasy amin'izay majinika afahana zany satria problèmatsika eto Madagasikara nefa matsimbola ny any foana ny problèmatsika. Manana toerana goavana amin'ny sehatra ny fandraharana maneran-tany ny fivondrona ny mpandrara sy mpampiasa frantsay hatreto. 3.7 alina sy iray hetsy ny orinasa mivondrona anatin'ny MEDEF, izay ahitana mpiasa manodidina ny 510 tapitrisa avy amin'ny sehatra maro. Ho an'ny Madagasikara, manodidina ny 570 ny orinasa frantsay nitsangana tao anatin'ny 3 taona ka orinasa fakabany 450. Mialohan'ny anarana toy ny fampahalalam-baovao toy ny mikasika ny lazadina baccalauréat sy ny maresaka iraisam-pirenena dia ireto misy doka avaritra. Mvola enao koa te 100 000 ariary miaraka amin'ny mvola mbola tsy tara fa olona 10 be zao no sariana mandefasa vola matetika amin'ny mvola amin'ity herinandro ity dia mandray anjara vetrany amin'ny fisariana ianao tsindrio fotsiny dia 100 étoiles 1 dièse. Mvola tsotra aingana azo antoka. Les amis, c'est la rentrée. Ça va être la fête des bics. Vérifions que tout marche bien. Rassemblement. Bleu, dessine quelque chose pour voir. Oui, ça glisse bien. Et les couleurs sont chatoyantes. Eh bien, c'est parfait tout ça. Vive la rentrée avec Bic! Toizantsika ny fampahalalam-baovao anamafy ny fanaraha-maso ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ho tanterahana ny 17 ny volana novambra izao ny fiarahamonim-pirenena safidy komina 7 sy 700 anatin'ny distrika 12 no anitarana ny fanaraha-maso hoy ny fanazavana Ivry Charatrany. Amafisina ny fanaraha-maso ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ho tanterahana eto Madagasikara ny 17 ny volana novambra ho avy izao.
hoy ny firaisamonim-pirenena safidy na ny sampana anaramaso ny fifidianana ivon'ny demokrasia farimbonana. Nisy ny fifidianana mirindra sekeny rehetra no tanjona amin'izany. Ampitomboana ny mpanaramaso isaky ny distrika ary afanganana ny fikirakirana ny vokatra hoy ny fanazavana. Amin'ity indray mitoraka ity zany dia eo amin'ny distrika 13 eo no iasan'ny safidy. Izay ahitana commune 20 eo ary izy io dia miparitaka amin'ny faritra 20. 400 eo no isan'ny mpanaramaso izay hoetsehana amin'izany. Ankoatra ny tetikasa manodidina ny fifidianana ny iarahana tamin'ny vondrony Europeanina dray. Indrindra lafo ny fanaramaso izay nanokana ny vola mitentina €2.5 ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny communaly. Miantso ny tsy fitanlan'ny sampandrara isan'ny tokony ihany koa ny vondrony Europeanina ho fiarah-mientana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Isan'ny zavatra iray nataonay tamin'ireo maso ivo sy sampandrara Europeanina miasa simony eto Madagasikara ny fampahafantarana ny mahazava-dehibe ny tsy fitanilan'ny sampandrara isan'ny tokony amin'ny fifidianana Vaovao. Eo ihany koa ny fanajana ny zotra amin'ny fifidianana sy ny fangaraharaana ary ny fampandraisana andraikitra ny rehetra, indrindra ny CNI ny HCC amin'ny fanatanterahany asany. Ireto farany izay tokony ho taratra amin'ny fampanajana ny fitsipika sy ny lalana amin'ny feny fifidianana, indrindra ny fiarovana ny safidim-bahoaka. Androany no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tetsy Ambatonakanga ny fanombohan'ny fanaramaso ny zotra mpifidianana ny 17 Novambra ho avy izao, manomboka any amin'ny fiomanana mandritra sy aorian'ny fifidianana. Atevenina ny fiaraha-miasa ahafahana mandray fanapahan-kevitra aingana toy ny iarahana amin'ny CNI, ny mpitandro ny filaminana ary ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana sy ny filan-kevi-panjakana ho fanatsarana ny fandrosoana ny fitoroana, mipetraka anivo ny fahefa-mpitsarana maheva. Fahalalana maromaro no tapaka mandritry ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo sy ny manodidina raha ny fanadihadiana raha ny Antsiprin izay. Isan'ny voakasika amin'ny fanamboaran-dalana taon'ny lalam-pirenena voalohany, faharoa, fahatelo ary fahafito. Io ihany koa ny fanamboaran-dalana eto an-tampon-tanàna toa ny lalana amin'ny Paskitosy, Avarabohitra. Ho an'ny fanamboarana ny lalam-pirenena voalohany izay mahazo ny boborontany faha-4, ahatra 7 andro ny fahatapahana, ny faha-7 hatramin'ny faha-13 Octobre. Ho an'ny lalam-pirenena faharoa kosa indray izay tafiditra ao anatin'ny boborontany voalohany, tapaka 30 andro. Ny eo amin'ny kolejy Rasalama mihazo ny hôtel La Rotonde ho tapaka 30 andro. Ary eo amin'ny garage David mihazo ny Carrefour Romy ho tapaka 20 andro. Lalam-pirenena fahatelo ahitana Andranombevava tapaka 5 andro sy Analamahitsy tapaka 9 andro izay samy nanomboka tamin'ny faha-7 Oktobra avokoa. Lalam-pirenena faha-7 mahazo Anandoran'ny Fotsy boriboritany faha-4 tapaka 9 andro nanomboka tamin'ny faha-7 Oktobra. Ny fanamboaran-dalana Paskitosy izay nanomboka ny faha-7 hatramin'ny faha-13 Oktobra ary ny fanamboaran-dalana Bretel Avarabohatra ahatra 9 andro nanomboka tamin'ny faha-7 hatramin'ny faha-13 ny volana Oktobra. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ho fanampian'ireo ray aman-dreny amin'izao fidiram-pianatra izao. Misy ny hetsika izay tanterain'ny vehivavy malagasy miara-miainga amin'ny famarotana ireo fitaovam-pianarana amin'ny sara mirary ka nisitraka izany ny mponina tao amin'ny commune Ambohimanambola androany. Fanadihadiana entiny Fabrice Razanadrabe. Amin'izao ankatoko ny fidiram-pianatra izao, mitohy hatrany ny hetsika izay karakarain'ny vehivavy malagasy miara-miainga ho fanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny alalan'ny famarotana ireo fitaovam-pianarana amin'ny sarany mirary. Ho an'ny androany nisitraka izany ireo mponina teto amin'ny commune Ambohimanambola. Raha ny zavatra nataony zareo aloha tsapako satria tena mahafinaritra, satria tena mirary ilay vidin'ilay fitaovam-pianatra. Satria ny ankabetsany amin'izao mantsy hitako hoe tena dia lafo tokotra n'ilay kojakoja ho an'ny mpianatra. Eto nefa tsapako hoe mirary ilay izy. Tena manamaivana. Surtout eto tsisy dépense, tsisy frais mbola andehan'ireto ohatra lamina tanteraka mihitsy. Maivamaivana aloha satria mirarirary ilay fitaovam-pianatra. Ny saran'ilay izy aloha mirary dia mirary ary amin'ny antonony ihany koa. Angatahana aloha dia mba ohatry vao foana na amin'ny taona ho avy ary dia amin'izay mba mianatra daholo ny ankizy majinika. Tsy voasambany no nisian'izao hetsika izao raha ny fanazavana hatrany. Fanampian'ireo ray aman-dreny amin'ny fanamorana ny fampidiran'ireo zaza-an-tsekoly no antony nanohizana izao hetsika izao. Ny vehivavy malagasy miara-miainga zany efa efa taona ny fironany, efa hatramin'izao ny fironany dia efa nanao an'izao
ka izao izay mitandronay zany a dia raha antsika malala moa zany fahasahinana nireo ray aman-dreny amin'izao fidiram-pianatra izao a izany mahatonga anay a manolo tanany manao an'izao etrika izao ny fanamavanana amin'izany fivoahana vola nireo ray aman-dreny ho an'ireo commune izay nandalovanay dia afaly daholo ireo olona satria hita mihitsy hoe misy elanelany amin'ny vidiny amin'ny mangazay zany anay. Mbola maro ireo kaomina natanterahina ity hetsika ity araka ny fanazavana. Ny kaomina Tanjombato no isitraka izany ho an'ny andro ny Rahampitso, ny kaomina Kadinandrina ny Zoma ary ny kaomina Bemasoandro Itaosy no amarana anazy ny Sabotsy ho avy izao ho an'ity herinandro ity. Mbola mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompina ny ankamaroam-ponina eo amin'ny komina Ambohimanambola. Maro anefa ny olana sedran'izy ireo eo amin'ny lafiny fampitaovana sy ny fodrafitrasa ka isy ny fijerena manokana ny olan'izy ireo raha ny fanazavana ravetra ny fanadihadiana. Anisany maro anisa mandrafitra ny mponina eto amin'ny komina Ambohimanambola no mivelona amin'ny fambolena sy fiompina. Maro anefa ny olana sedrain'izy ireo. Araka izany, isy ny fijerena akaiky ny olan'izy ireo amin'ny tokony hanaovana fotodrafitrasa mba hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra avy eny an-toerana. Ao anatin'izay mahatantsara izay dia ny fijerena n'izy ireo satria tsapa fa mila fampitaovana izy ireo mila fanampiana izy ireo na fotodrafitrasana zany na eo amin'ny fanaovana an'ilay fambolena. Ka eo amin'ny fanampiana izay koa dia naisan'izay ny resaka lalana. Izay lalana famoahana tsara eo amin'ny vokatra ka rehefa ratsy ilay lalana dia anisany latsa-danja ny famoahan'ilay vokatra ka lasana ny vidiny na ny fomba amatsiana amoahana an'ilay izy dia tsy tafavoaka noho izany dia nanapa-kevitra ny tenanay ho anisan'ilay kandida ao anatin'ny teny-tanàna. Hojerena manokana ihany koa ny mahakasika ireo tanora eny an-toerana. Ao anatin'izay koa ny resaka momba ny tanora. Izay tanora ny maro nisa eto amin'ity komina ity kanefa natao akila bakoa ilay tanora satria tsy misy fandalinana mihitsiny na karazana fotodrafitrasa ihany koa mikasika amin'ireny tanora na sport ireny dia lasa vonjy-tavanandro foana dia tsapa ny fahosan'ilay fitantanana tanora eto anatin'ny komina dia nanapa-kevitra ny tenanay handray anjara ao anatin'izay ary hanampy tanteraka eo amin'ireo lafin'izay voalaza teo ireo. Raha ny fanazavana trany, efa nisy ny fidinana ifotony isan-tokantrano izay nataon'ny kandida ben'ny tanàna Ambohimanambola izay natolotry ny antoko malagasy miaramiainga ho fiainona ny tahitan'ireo mponina eny an-toerana. Nanomboka omaly ny famolavolana ny lazadina amin'ny 2e session ny baccalauréat 2024. Milamina ny famolavolana izany raha ny fanazavana azo tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Michela Ranartson. Efa mihidy amin'ny toerana azo antoka ireo mpampianatra mamolavola ny lazadina amin'ny 2e session ny baccalauréat 2024. Nanomboka omaly raha ny fanazavana azo tamin'ny tompon'andraikitra anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izay famolavolana lazadina izay. Taoriany izy davantranga raha ny fanazavana ny mpandinika fiarahamonina iray. Marimaritra iray sana tsy azo iodivirana ny fisian'ny 2e session. Tsy tokony ampian-danja ny diplôma azo amin'izany anefa ny amin'ny maha 2e session ho azy. Tsy hoe rehefa 2e session dia kitoto fa zavatra matotra be ity. Izany anie manome valeur na diplôme, le fomba fikarakarana anazy manome valeur na diplôme. Mampadévaloriser satria ny valeur na diplôme angeo dia ao le compétence an'ilay olona manao an'ilay izy. Raha vitan'ny communication an'ny responsable satria resaka communication amin'izay zany eto miady ny communication no miteny hoe ity 2e session ity dia tsy hoe tsy mahay nareo no nampatonga an'ity fa tsy récupération any tsy fahaizanareo ity 2e session ity fa noho ny amin'ilay tsy fisiany le incident izay nitranga teo izay raha malala fa mety hoe nisy olon-dratsy na nisy ohatran'izany nanao an'ilay izy no mampatonga an'ity atao mba hirécupérena an'ilay olana izay nitranga teo. Raha vitantsika nitrika an'izay ao an-tsain'ny mpanala fanadinana aloha voalohany indrindra mba hahafahany misy estime de soi ambonimbony zany amin'ilay valeur le diplôme sy any amin'ilay acteur satria ny tena mampanahy eto aneo dia le acteur andray an'ireo ankizy ireo atsoatsy mety afaka efa taona 5 taona mantsy zany no hitranga dia raha vao miteny ianao ve hoe baka 2019 dia hanana problème dia izay no mampatonga ana miteny hoe le communication mandresy lahatra an'le ankizy hanala baka sy le mpandray le employeur potentiel lahatsoatsy zay no manome valeur ny diplôme io.
Arak'izany miankina indrindra amin'ny fizotry ny fikarakarana sy ny filaminana izany no ampitombona ampian-danja ny fahazony rehetra ny hoe deuxième session exceptionnelle. Amin'ny ankapobeny, milamina ary tsy misy atahorana mikasika izany raha ny fanazavana. Raha tsy ahivana ny 10 Oktobra izao no hivaly ny fanadinana baccalauréat. Raha tokany 13 hatramin'ny 14 Oktobra ny anatanterahana ny deuxième session exceptionnelle ny baccalauréat 2024. Araka ny hitantsika tamin'ny alalan'ny fanadihadiana teo iny dia mikasikasika ny famolavolana ny lazahadina no resaresantsika eto i Michel Aranardzo nitondra fanazavana bebe kokoa mikasikasika ny izay. Takina ahoana izay hoe dingana amin'izay hoe famolavolana ny lazahadina izay. Miaraba ny anda dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fampalam-baovao amin'izao hariva izao. Miisa 7 amin'ny ankapobeny ny dingana arahan'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny amin'izay famolavolana ny lazahadina ho an'ny baccalauréat izay isan-taona moa izany. Fa ho an'ny voalohany dia misy ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa amin'izay famolavolana izay lazahadina izay isan-taona. Ao aoriany ny fifampidiniana moa izany hoe misy ny fanadinana dia misy kosa ny fanolorana ny ireo mpampianatra izay amolavolana izay lazahadina izay. Ny fanolorana izay mpampianatra izay dia miankina betsaka amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ary misy fepetra maromaro ho an'ireo hoe iza no mpampianatra amolavolana izay lazahadina izay. Dia fepetra farafahakeliny dia hoe mpampianatra ny kilasy famaranana teo amin'ny 5 taona teo farafahakeliny ary miankina betsaka ihany koa amin'ny tapahafahana eo amin'ny sekoly andraisana sekoly izay angalana izany hoe an'izay mpampianatra molavona ny lazahadina izay. Eo amin'ny dingana fahatelo kosa indray dia misy ny fanolorana ny lazahadina. Ireo mpampianatra efa nanaovana sivana teo izany no anolotra karazana lazahadina isaky ny sekoly iavian'izy ireo. Ho an'ny sekoly iray dia misy mpampianatra maromaro mamolavola lazahadina. Ohatr'izay hatrany ho an'ireo sekoly izay amoahana izay mpampianatra izay dia efa eo avondriny ny lazahadina iny. Ny fanolorana ny lazahadina kosa indray isaky ny sekoly sy isaky n'ireo mpampianatra nanaovana sivana dia misy ny fanaovana sivana n'ireo lazahadina izay natolotra ireo mpampianatra ireo, izany hoe misy ny triage de sujet. Eto amin'ny dingana fahadimy kosa indray dia misy an'ilay efa fantatritsika rehetra hoe misy ny mise en quarantaine na ny fanidinana ireo mpampianatra nanaovana sivana ireo amin'ny toerana iray izay tsy fantatry ny rehetra fa ankoatry n'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera irery ihany dia manodidina ny 50 isan-taona eo isaky ny fanadinana moa izany no isan'ireo mpampianatra mamolavola ny lazahadina ho an'ny fanadinam-panjakana baccalauréat izay. Rehefa midy any amin'ny toerana iray izy ireo dia miaraka amin'ireo lazahadina efa nosivanina teo aloha no resantsika teo mandritry ny 40 andro izy ireo no mihidy any amin'io trano io tsy mifandray amin'izaniza, tsy miresaka amin'izaniza, tsy misy ihany koa ny finday na ireo fitaovana ara-tserasera isan-karazany. Rehefa midy ao ihany koa izany izy ireo dia mivondrona isaky ny sokajy. Ohatra hoe mpampianatra taranja frantsay mivondrona amin'ny toerana iray, mpampianatra taranja matematika mivondrona amin'ny toerana iray. Dia isaky ny sokajy no mamoaka lazahadina tsirairay izy ireo hoe lazahadina frantsay, lazahadina matematika, lazahadina SVT. Dia rehefa mivondrona tafavoaka avokoa ireo lazahadina ireo dia misy kosa ny fanaraha-maso farany ataon'ireo tompon'andraikitra na ny hoe coordonnateur ao amin'io trano anidina azy ireo io dia misy ny fanaraha-maso ihany koa hoe mbola lazahadina tsy nivoaka ve io natambatra io ohatra hoe lazahadina tsy nivoaka nandritry ny 3 taona farany izay moa no fepetra no lazain'ny tompon'andraikitra. Rehefa vita kosa ny fanambarana n'ireo lazahadina ireo isaky ny sokajy isaky ny taranja dia miditra amin'ny saisie sy ny impression ary farany ny tirage izay miankina amin'ny isan'ny mpiadina isaky ny eto Madagasikara moa izany dia isaky ny foibe mpanadinana tsirairay. Rehefa vita kosa izay famoahana lazahadina ohatrany hoe efa vita ihany izany moa ilay lazahadina eo dia mamolavola ny lazahadina faharoa sy ny lazahadina fahatelo izy ireo, izany hoe ny 2e et 3e sujet izay tsy maintsy atao noho ny hoe raha sendra misy tranga tahaka ny nisy hoe misy olana ny lazahadina voalohany.
ao aoriany kosa ny famolavolana an'izay laza adina ambina izay dia misy ny empaquetage izany ny empaquetage na ny fanidina ny laza adina izay voavolavola tao amin'ny trano nanidina ireo mpampianatra ireo dia atambatra iray atambatra isaky ny sokajy hatrany dia idina amin'ny alalan'ny sira dia atao anaty carton dia midy indray ihany koa iny carton iny midy amin'ny alalan'ny sira rehefa vita ny famolavolana izay laza adina ho an'ny fanadinana baccalauréat izay dia miditra kosa sika zao amin'ny hoe tahaka ny ahoana ny fomba azony ireo tompona andraikitra isan-tsokazy ny eraky ny fohy be mpanadinana an'izay laza adina no volavolaina nandritra ny 70 andro izay ho an'ny eto Antananarivo manokana dia ny anivo ny direction des examens nationaux no ametrahana an'izay laza adina izay dia alaina isaky ny anomboka ny taranja tsirairay ny fohy be mpanadinana ho an'ireo any amin'ny faritra kosa indray dia herinandro mialohan'ny fanadinana izany hoe ny andro voalohany fanadinana no tokony ho tonga eny anivo ny sampandrara isan-tsokazany ohatra ny chef de service ny baccalauréat na ny talemsa na ny office ny baccalauréat ny talean'ny examen nationaux eo amin'ilay faritra anaovana n'ilay fanadinana ny laza adina izay no volavolaina nandritry ny 70 andro izay amin'ny ankapobeny raha ny fanazavany tompona andraikitra hatrany dia eny anivo ny gendarmerie na ny gendarmerie isamparitra no ametrahana an'izay laza adina izay rehefa any amin'ny faritra dia alaina ihany koa isaky ny anomboka ny laza adina asevina moa dia avy any amin'ny ministère ny fanabeazam-pirenena sy ny ministère ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa no nahazahoana ireo fanampanazavana ireo. Angastrany ianao nitondra izay fanampanazavana izay. Izany amin'iny fananatanteraka etsika iadina amin'ny herisetra mifototra amin'ny malaza sy mahavavy androany tao amin'ny fokontany manjakaray ny ekipaty France eto Madagasikara niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy fanadihadiana avy hatrany. Iadina amin'ny herisetra mifototra amin'ny malaza sy mahavavy hiteny anivon'ny fiarahamonina nidina ifotony nanatanteraka etsika anentanana ny olom-pirenena ny ekipaty France eto Madagasikara sy ny mpiara-miasa aminy ao anatin'ny tetikasa ranavalo androany teny amin'ny fokontany manjakaray. Isan'ny niara-nisa tamin'izany ny tandem ary ny leader communautaire. Ity farany izay mandray antanana ireo ankizy sy vehivavy niara-ny fanararaotana ranofo. Niady amin'ny herisetra mahazo ny ankizy sy ny vehivavy izay andraikitry ny rehetra. Ny anisan'ny tena hoe imaty-matesy ny ekipaty France eto Madagasikara dia le herisetra ara-pananana tao amin'ny ankizy. Isika ankizy zany dia anisan'ny tena hoe noalaharana mihitsy amin'ny ady ataonay satria ianareo ankizy no atao hoe hoavin'ny firenena ary ianareo ankizy ihany koa dia anisan'ny tena arovanay mba hizaka ny zoanareo mba hisitraka ny zoanareo ianareo ankizy. Izay no antony nahatonga anay faly zahay satria mahita anareo ankizy rehetrarehetra voreto anio izao dia arak'izay hoe miady amin'izay fanarotana tao amin'ny ankizy izay zany izy fanarotana mamofady tao amin'ny ankizy izay dia manainga antsika rehetrarehetra tonona eto amin'ny fokontany manjakaray manainga antsika rehetrarehetra izay mba hatsiaro tompona andraikitra amin'ireo zanatsika ireo maharalahelo amin'ireo zanatsika ireo manana atao hoe fo miatra ho amin'ireo zanatsika ireo mba hiaro amin'ireo zanatsika ireo amin'ny resaka fanarotana mamofady ka raha mahita tranga isika mitranga amin'ireo zanatsika ireo dia aza dino manao fanerana any amin'ny tompona andraikitra isan'ambaratongany aza mijanona fotsiny eo amin'ny hoe arrangement na hoe resadresaka eo anivon'ny fokontany dia vita eo dia fanao resadresaka eo fa tonga dia atao fanerana ary atao fitoriana ho an'ny olona mpanararoatra. Nisy ihany koa ny fanentanana maro isan-karazany. Fanararotana mamofady amin'ny ankizy. Fanararotana mamofady amin'ny ankizy. Sotra tompoko. Manentana ny rehetra ny ekipaty France eto Madagasikara ifanometanana ary anao tsia amin'ny herisetra mahazo ny ankizy sy ny vehivavy. Ankoatra izay, ilaina ihany koa ny fiara-mientan'ny rehetra amin'ny fandraisana an-tanana ireo ankizy izay efa niara-ny herisetra. Mila tohany izy ireny indrindra ny ara-tsaina, ny zanaka izay arena ho an'ny malagasy.
toy androany fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny postra. Nisy araka izany fanamafisana ireo fomba piasa vaovao manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia ho ataon'ny postra malagasy. Kezia Rabenmanana. Mijanona olohany eo amin'ny lafin'ny fikirakirana taratasy, entana ary tahirim-bola eto Madagasikara ny postra malagasy. Tato ato, miroborobo eto amintsika ny sera amin'ny tambazotra maro na ny e-commerce. Araka izany, manamafy hatrany fametrahany ireo fomba fiasa vaovao manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia ny talia jeneralin'ny postra malagasy. Misy ny tolotra efa nahazatra antsika hatramin'izay na ahafantarana postra hatramin'izay, ohatra hoe mandefa taratasy tsotra na recommandé na le colis, iny zany eo iny. Eo ihany koa le fandefasana vola, hoe ny mandaa posta, mandaa carte, iny mbola eo ihany iny. Fa ny tena tadiavin'ny mpanjifa ary tena atolotra ny postra malagasy ho an'ny mpanjifa koa amin'izao fotoan'izao nefany dia ny fanatsarana ireo tolotra anankiroa ireo. Izany hoe ny fomba fandefasana an'ireo entana manerana Madagasikara amin'ny fomba faran'izay aingana alefanao androany dia tonga rapitso manerana Madagasikara eo ary eo ihany koa ny mandeha makany ivelany. Dia misy ny fahafahantsika mametraka ny système de traçabilité, ialatsiny amin'le teny frantsay, izany hoe mametraka colis makany ivelany ianao, mandefa colis makany ivelany dia azonao arahana amin'ny alalan'ny internet ny traceny ny colis nalefanao iny. Nitoy androany ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny postra sy ny fankalazana ny 520 taonan'ny postra malagasy. Nisy araka izany ny fanokana ny birao 520 ny postra eto Madagasikara izay natao tetsy Vasakosy. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa no nanakatonantsika ny fampahalalam-baovao tamin'ny ity anio ity. Angatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany filmatoko. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vaovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao.